Tokilasy tompoko vavy, mesdames et messieurs. Voalohanteniko dia ny fisaoran'Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina no ny atrarantsika ity andro lehibe ity. Satria izy no mandahatra ny zavatra rehetra, izy no manome fahasalamana, izy no manome tombon'andro atsika ary miantoka ny fiainantsika ao anatin'ny fifaliana na ao anatin'ny fitsapana. Misaotra anareo tsirairay avy izay mifanotrina amin'ity antsoiko hoe fiaonan'ny tenakavy ity e. Ary misaotra manokana indrindra anareo rehetra izay mitotona fotsy ka nahandro, namasaka, karakara sy nalavorary izao fotoana izao. Satria praitandrazana isika no ioneto na misy fahiny ary izay mifanotrina miaraka amintsika, matsiaro ny firenena, matsiaro ny vahoaka malagasy, dia mitodika amin'izy ireny isika mahatsiaro. Androany tsy hafentika anareo fa dia maro be no ny andro manokana izay misy aty, maro be nefa niarahaba. La ireo tsy niarahaba hatramin'izay azy dia niarahaba tamin'ity androandroany ity. Dia gaga ihany aho, ary tsy hafenina fa falika satria misy niarahaba, misy mahatsiaro. Everiko fa zavatra lehibe izany. Nareo mahatsiaro, ry zareo mahatsiaro. Falaova lazaina koa fa ny tena koa dia mahatsiaro ny zareo. Mahatsiaro isika ary miantso atsika rehetra hiaraka hatsiaro reo avatsika any Madagasikara izay sahira, maantso, tsy manan-koanina na ho tafino, ireo tsy manan-kialofana, ireo tsy salama, tsapahorina, ireo iaran'ny herisetra isan-karazany mivavaka ho azy ireny isika. Misaotra amin'ny zavatra maro samihafa fa nasehonareo teo. Petsaka ny zavatra efa voalaza teo, ary ndraindray na tsy teny intsony ary nge efa ampy izay ny sary sy ny feo izay hita teo dia miteny lavitra noho ny fitenenana na marina na zavatra maro samihafa. Mankasitraka mankatelina ho iaho satria ireny no everiko fa fanomezana sarobidy izay atolotra reo androany. Nefa kosa dia ho iahoko aminareo hoe reny no entiko koa averina ny anareo ho fanomezana sarobidy ho amboara ho anareo tsiraray avy. Mandalo fotoan-tsarotra isika rehetra, firenena rehetra manerana izao tontolo izao no nivalan'aretina izay fantatsika ny Covid-19 na mipatahotra ny zavatra misy. Amin'izao fotoana izao dia efa miazakazaka mitodika any amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny firenena maro. Tsotra sy mazava ny anton'izany ary isika afaka namarina an'izany aty amin'ny tany mandeha toka izay iainantsika aty amin'ny tany tandrefana any Amerika. Tsotra ny anton'izany rehetrarehetra izany dia ny fampiasana ny vaksiny fanefitry ny Covid. Mety tsy mitovy ny hevitra amin'io saingy izao zava-dehibe loatra ny efa hita tamin'ireo tany maro samihafa amin'ny vokatra tsara oentin'izany. Miena ny tany fahafatesana, afaka nisokatra ny ara-toekarena sy ny fivezivezin'ny olona manerana an'izao tontolo izao ary dia efa somary velom-bolo izao tontolo izao na ny any andrefana, na ny any atsinanana, na ny any avaratra sy atsimo noho izany. Koa eto
dia manao antso avo mba araisany fitoram-panjakana any amintsika ny fepetra rehetra anafanganana sy anapahariahana ny fanaovana vaksiny ny vahoaka malagasy ka ametrahana angana karazana task force toy ny tamin'ny adiny covid tamin'ny voalohany satria io ny miantoka ny fampandrosoana angana amin'izay fisokafan'ny firenena manomboka amin'ity androany ity. Raha te hiresaka ny fizahantany isika, raha te hiresaka amin'ny mpamatsy vola isika, raha te hiresaka amin'ny fampandrosoana isika, tsika dia nosy ary mila izany fifandraisana izany dia izao io antoka anankiray io mampilamina ny toe-tsainy rehetrarehetra sy ny sainy rehetrarehetra ao anatin'izay fifandraisana izay. Dia eo aza araka ny teniko teo hoe mbola misy ny aretina dia efa miroso any amin'ny fandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ny firenena maro. Frantsa zao dia milaza fa hanao ny taux de croissance any amin'ny 10 isan-jato izay mbola tsy misy tao anatin'ny 20 taona izy. Ny any amin'ny firenena maro samy hafa dia nolazain'ny Fonds monétaire international fa ny tahan'ny fandrosoana dia iotra lavitra no izay nisy talohan'ny covid mihitsy azy. Lasa mampitodika atsika zany any amin'ny tanindrazantsika ary toa manosika atsika hanao fampitahana. Nareo ve tsy te hanao fampitahana hoe aiza ho aiza Madagasikara? Tanindrazantsika amin'izao volana novambra 2020 zao. Andao hoe mba hiaraka andrefy isika. Io manao ahoana androany? Ny androany sy ny anio ny vahoaka malagasy raha oharina amin'ny tamin'ny 2 taona lasa, tamin'ny taona lasa, tamin'ny 5 taona lasa. Tokolasy tombovavy nanao afatra ho an'ny vahoaka malagasy aho sy ho an'ny mpitondra hitao ny firenentsika tamin'ny volana marsa 2020. Zany hoe eritaona sy tapany dia eo izay tamin'ny voany atomboka ny fidiran'ny coronavirus tany Madagasikara. Foto-kevitra mafonja maromaro no napetrako sy nivoiziko tamin'izany fotoana izany. Mba tiako averina kely amintsika satria everiko fa zava-dehibe izany. No lazaiko fa tsy maintsy mandray andraikitra ampasahiny ny mpitondra. Tsy tokony hanilika andraikitra na amin'iza ny mpitondra. Mila fitatanandraharaha mangarahara. Raha tsy zany dia tsy mitombona ary mety atahorana izay fifampitokisana misy ao amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Notsiriko manokana tamin'izany fotoana izany le hoe ny lafiny ara-toe-karena dia tokony masona mihitsy satria rehefa eo ilay valanaretina dia lasa ny fitsaboana ny akamaroan'ny ezaka atao. Fa tamin'izany fotoana izany dia efa niteny fa tsy maintsy manomana dia n'izao sady ny fivoahana amin'ity covid ity isika ary miantso ny fitoram-panjakana mba hametraka laminasa ady-hevitra ary noteneniko tamin'izany hoe tokony misy modélisation économique izay apetraka entina narenana ny firenena. Mety Europa zao, Frantsa indrindrindrindra dia manana an'izany. Niazy efa nivoizy ny hevitra hoe aleo ho averina indray ny industria izay nalefatsika nakany Chine. Rehefa tonga ny fanamboarana masika lasa meteritra ny Chine nefa natao teo Frantsa reny tamin'izany fotoana izany. Androany eo anatrehany izany afatra nataoko izany dia manontany tena hoe aiza ho aiza ny nandraisana na tsy nandraisana amin'izany afatra izany. Na dia efa afatra ihany koa tamin'ny 9 jona teo tamin'ny andro ny fetim-pirenena ary nametraka fampieritreretana lalina ny amin'izay mahazo ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy 80 taona.
aty aorianany nahazo antsika ny fandrevatena. Ny fanontaniana izay napetrako ary mbola mipetraka amin'ity androany ity dia ny hoe noho ny nataon'ny vahiny sy raha izay tsika hoe mpanjanaka ve sa noho ny ataontsika malagasy samy malagasy ihany koa no mampahantra ny fiainantsika tahaka izao. Fanontaniana mipetraka foana no manarona izany. Sotranareo aho namerina sy nanamafy ireo vina sy sotoavina ijoroanareo HVM Frantsa. Plasy tomboko vavy. Niala tao Madagasikara aho ray volana tao aoriana ny fanaovany ny filoha ankehitriny, ny finiavana, ny fianianany tao Mahamasina. Izany dia safidiko manokana. Satria ho fanajana sy fandalako ny demokrasia izay iainako. Fanajana ihany koa ny fifandimbiasam-panjakana demokratika ary ho fanajana rahateo ny sata sy ny sotoavina republikana. Avela hiasa malalaka ny mpitondra izay misafidin'ny vahoaka. Aleo andrainy andraiky ny feno izy. Amin'izay fotoana izay dia anjarany ny mandray izany andraikitra izany. Tsy misy izay heverina ho anelingelina ary tokony andraikitra feno amin'ny zavatra izay ataony izy. Manana zavatra maro atao aty avelany ihany koa aho ka dia tsy olana ny nanatanteraka an'izany. Betsaka ny manontany ahy, indrindra ny mpanao gazety tany Madagasikara, rehefa enikely zareo fa hiaraka isika amin'ity androany ity, betsaka mandefa fanontaniana hoe ianao nefa ve président, ianao makany Afrika, manao an'izao, misy asa samihafa, fa mba manaraka ve ianao ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Izao nolazaiko ianao, manaraka tsy tapaka isan'andro ny fiainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Mahalala izay ataoko hoe ny atsipriany ny amin'ny zavatra misy eo amin'ny firenentsika. Hitako sy voavakiko daholo reo tatitra sy antotanisa avy amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena, Fonds monétaire, Banque mondiale, reo fikambanana iraisam-pirenena maro, Transparency, ny ONU sy ny sisa. Ao koa reo avy ao Madagasikara satria mamoaka izany ministeran'ny vola sy ny toe-karena, ny banky foibe. Mifampiresaka sy mifanakalo-hevitra amina olona maro, amin'ny sehatra maro aho aty ivelany. Tsapako ihany koa, henoko, hitako ny zava-manjo ny vahoaka maro anisy izay aloha dia tsorina fa miravoravo tanana petraka. Dia notany anareo aho hoe nareo koa ve mitovy amin'ilay any Madagasikara manontany hoe président dia ahoana zany? Eo natria fahalalanao an'izany zavatra zany? Ahoana fijerinao ny aty? Dia ho iaho aminao hoe ny fijerinao ny fijeriko. Mitovy ny fijerintsika na dia tsy miteny azy ianao, na dia tsy miteny azy aho, na dia tsy mifampiresaka azy isika. Satria nahoana? Satria ny safidy ny nangina. Safidy nangina hijanona amin'ny izay maray aman-dreny ahy. Satria araka lazaiko ombieny dia mafy kokoa ny kikan'ny fangina. No tabataba ny teny maro tsy fandrenesana. Teny aho matetika hoe tsy anjarako ny hitsara na iza na iza. Saingy miteny ho azy tsy ampitenenina ireo tarehimarika maro samihafa amin'ireo fanadiadiana sy ny tatitra izay nolazaiko anareo teo ambony tereo avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Elo aho takanao koa angamba mahita fa dia ny korosy ny tanan'ny fandrosoana eo amin'ny ara-toe-karena sy ny ara-tsosialy, ny totongana
ny seha-piariana maro ao amin'ny firenena, ny tombony fahantrana sy nisan'ny fadiran'ovana, mirongatra ny kerehany atsimo ka tandondoza tsy roa mantany reo avana avy any amin'izany faritra izany. Niemitra ny demokrasia, sahirana sehatry ny fampianarana. Ajanokeo ny fitanisana satria fantatro fa hainao mitoy. Raha tsorona dia izao, latsaka lalina ny firenentsika, ka samy mandinika lalina ny amin'izay vahaolana narenana azy isika sy ny vahoaka. Eto dia tiako ny milaza fa rehefa tiniana daholo zany zavatra miseho rehetra izany, dia izao atahorana ny faharavan'ny fiarahamonina noho ny elanelana izay tsy mitsahan'ny tombo eo amin'ny mpanan-karena sy ny vahoaka mahantra, ka tsy lasa miteraka tsy fampitokisana intsony amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entana. Raha ny ara-toe-karena no lazaina dia izao no lazaiko, tsy misy fahagagana io, satria amin'ny toe-karena nge dia manaraka lojika ary misy zay lalàna. Na iza raha zao tontolo izao arahany io resaka ara-toe-karena. Mila vina vision, mila stratégie, mila programmation, mila projet, mila asa sy ny sisa sy ny sisa zay tsy maintsy apetraka, satria amin'ny ara-toe-karena zay afafinao ihany sy volenao ihany no jijanao eo amin'ny ara-toe-karena. Misy ireo foto-drafitrasa maika, misy ireo foto-drafitrasa tena maika, misy ny foto-drafitrasa zay mipaka any amin'ny vahoaka, misy ny foto-drafitrasa zay mety tsy mipaka ny vahoaka. Aiza no ametrahana izay amehana izay amin'izao fotoan'izao. Narafitra tao anatin'ny fisandratana ireny lafiny ara-toe-karena, ara-tsosialy sy ny fampandrosoana maro samihafa ireny tamin'ny andro ny tantanako. Fisandratana ho iaho satria mitady teny malagasy aho tamin'izany fotoan'izany. Ilazako izay foto-kevitra tao anatin'ny eritreritro sady efa nampiariko hitondrana ny firenena. Dehibe izaho moa nianatra momba ny lafiny ara-toe-karena sy ny resaka finance, dia efa ela be ny nahitako amin'izany hoe émergence zany. Fa dia izaho hoe tsy malaza ny zavatra tiako atao zany, fa inona ny teny malagasy zay malaza zavatra lalindalina kokoa noho izany. Dia hitako lehibe fisandratana, satria ny fisandratana dia misy teny frantsay anankiroa ao anatiny zay milaza foto-kevitra lehibe anankiroa. Ny voalohany dia ny hoe ny émergence ary ny faharoa renaissance. Zay no anatin'ny teny hoe fisandratana io. Raha resaka renaissance dia mety tsy tao le émergence, raha resaka émergence dia mety tsy tao le renaissance. Nefa ny zavatra roa zay mifameno, mifamatitra ireo. Ny émergence dia izay mahakasika ny ara-toe-karena sy ny ara-bola sy ny ara-tsosialy. Fa le renaissance kosa dia izay fiovana tsy maintsy ilaina, fiovana mahery vaika tsy maintsy ilaina, zay le tselatra tsy maintsy ilaina mitondra mankany amin'ny émergence. Mila fiovana toe-tsaina. Raha mitentsika hoe renaissance dia ohatrany hoe teraka. Kristiana moa dia mahay an'izany tsara hoe tsy maintsy ateraky ny rainy olona. Fa le renaissance mila miova ny toe-tsaina, mila miova ny toe-panahy, mila miova ny toe-tsaina eo amin'ny lafiny fanajana ny maha olona sy maha malagasy. Satria reo milaina anatatoerahana ny fanovana izay tiana reto eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena. Mifameno sy mifamatitra ireo. Sady milaza aminareo fa sanatria tsy mampitahotra ara milaza amin'izany.
fa sarotra ny anarina ny toekarena raha tahiny verika raha tahiny ka tsy misy tetim-panorona matipaika matotra mandrafitra amin'izany sika kosa mba tsy ambo fa mampanetretena ilazany eo mba haitsika io e haitsika ny manao an'izany efa hitatsika ny tetim-panorona anatanterahana an'izany eto dia mba te hitodika manokana aminareo HVM eto en France HVM any Madagasikara mila mandrafitra tsara ny ao an-tranontsika ianareo tandremo ny fampizarazarana samihafa mandalo vanim-potoana mamay ianareo amin'izao fotoana izao taka ny hafa ihany koa satria tonga izay fampizarazarana izay alaviro izay mitady tany malemy amin'ireny ampangady ary mitandrema ihany koa amin'ireo mpamosavy malemy rehefa miresaka fitondransika dia resaka olona izany satria ny filoam-pirenena reny ndika tsy afaka iambo ahitondra irery ny firenena efa hitatsika nilesoka tamin'izany ry namako rehetra ka tsy maintsy manarina ianareo tsy maintsy manarina isika mila maintro sitona lesona eo amin'izay zavatra vita sy eo amin'ny tantara isika ary eo amin'ny hoavy rehetra aoka ananareo toe-tsaina mahay manavaka ianareo zay le hoe esprit de discernement mahay manavaka ny vary sy ny tsiparivary eto dia miantso antsika rehetra ny HVM aloha ny teneniko eto samy andiny tena lalina ao anatin'ny fanetreteny io le ambarako foana hoe maiza mijery fitaratra isanandro isanandro ary fitaratra izay manerina ny sarinao no tokony jerenao fa tsy fitaratra ahitanao sarin'olo-kafa maniraka anareo amin'ny tiandroany ity amin'ny andraikitra fanetanana reo mpikambana maro melipatrina manerina ny nosy zarao ny vaovao mahafary zay nambaranareo teny momba atsika reo viny zay joroantsika ny asa zay efa nitanterahantsika sotranareo fa hay rehefa miverina ohatran'ireny ny sary dia tena miteny tokoa tena miteny maro amin'izy ireny mbola tsy voatokana voalaza teo zao ny aéroport ny barrage eny a Farantsana ny RN 43 lalan'ny atody sy ny sisa tena marina ny teninareo hoe tsy ho voatanisa fa tia maro loatra le izy tsy maninona izany tsy nataoko anagy zany zavatra zany tsy nataoko amin'ny mafiloam-pirenena zany zavatra zany ka ilako sitraka amin'ny vahoaka fa nataoko satria didiko nataoko an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy zay ny zava-dehibe amin'ity androany ity dia tokony heritreritra ianareo HVM ary tokony heritreritra miaraka isika ny andresy lahatra ireo mpiara-monina samihafa mpanohana mpisehatra amin'ny resaka ara-politika sy ara-piaramonina ao anatina sehatra mivelatra kokoa plateforme ve izany sa inona ny ilazana azy a ozy avy tsy maninona fa ataovy ny asa ary eto dia telaza aminareo satria be loatra le resaka iza ny kandidanareo iza ilatsaka ihany vera-koto anao ihany vera soa anatin'le izy dia amaly ianareo a tsy ny ahafantarana zay olona ilatsaka ho fidiana amin'ny anaran'ny HVM manjava-dehibe sy tokony ataonareo lara-pamehana mety ho fandrika azy zany fa ataovy zay namafisana ny tanjaka sy herin'ny atoko araka ny lazainareo teo ary amafisiko fa tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifidianana zay filohan'ny repoblika isika zay nge ny antompo sy ny antoko hoe
amin'ny fanaovana politika e. Ary indrindrindrindra mihoatra noho izay ny fifidianana filohan'ny repoblika io foana no olana teo amin'ny firenentsika nandritran'izay vanim-potoana lava izay. Ka ao zany no tsy maintsy hitadiavana vahaolana, ao no fiatombohan'ny vahaolana ao anatin'ny fifidianana filohan'ny repoblika io. Mitodika ampanajana amin'ny mpitondra ny firenentsika amin'ity androany ity, ka miantso azy reo ny ampitsarana ny fifanenjehana ara-politika, ny herisetra sy ny fankalana. Miantso an'izy ireo mba hametraka ny fitoniana eo amin'ny firenena, ary anisan'ny hametrana zany fitoniana zany dia aoka avoaka ny gadra politika rehetra. Tsy ho anahy irery nge nidiniko an'izany fa ho an'ny mpitondra koa mahatsara azy nge zany. Aoka ajaina toy ny anak'Andriamaso ny lalàna sy ny lalam-panorenana, satria ny fanjakana tan-dalàna no fototry ny fahamarina toeran'ny mpitondra. Aoka ho tandrovona tahaka ny anak'Andriamaso ihany koa ny fihavanam-pirenena. Tompoko lahy sy tompoko vavy, elaela ihany aho tsy niteny zay ka raha izany nge tsy sakananareo dia ety any tsy nakaniny anareo. Fetim-boana ihany nefa, fetim-boan'ny fiaolantsika ny androany, fa manome toky aho indrindra ny vahoaka malagasy, indrindra ny vahoaka maro anisa, manome toky aho tahaka an'izay efa nataoko, tahaka an'izay efa niainako tamin'ny fiainako rehetra, fa eo akaiky ny vahoaka maro anisa sy tsy mandady arina mandrakariva, ary tsy katsaka afa-tsy mitombotsoana izy ireo sy ny firenena ihany. Iadiko miaraka aminareo ny hanjakan'ny rano sy nitsiny eo ny firenentsika sy ho an'ny malagasy. Miantso ny malagasy aty ivelany aho ifanometanana miaraka mitady ny vahaolana ho an'ny firenentsika. Ny fisandratan'i Madagasikara zay nitanjotsika, zay nitanjona, zay anitanako ny malagasy rehetra. Mino aho fa raha mahay mifanometanana ao anatin'ny fihavanana sy ny fifankatiavana ny vahoaka malagasy dia misandratra tokoa ny tanindrazantsika, mivavatsy ny tsaratra ho an'ny firenentsika sy ho an'ny vahoaka malagasy. Mahiresika rehetra ary sameo tegn'Andriamanitra. Salatako.